Manaritra ny araba tokolasy tokovavy ho anao manaraka ity fandarina zany malaza ity. Tsy misy izay tsy mikakaiky am'izao fotoana izao ny sehatra rehetra ka tsy misy zany hoe fampitehana na tsy fampitehana izany fa amin'ny ankapobeny dia mikakaika amin'ny hoe tsy lavorary, tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny sehatra rehetrarehetra zay mety ho mampidi-bolana mitondra fiarikarena ho an'ireo mpamokatra eto Madagasikara. Efa tsy adihevitra intsony zany amin'ny hoe tsy mamokatra na hoe misy ny olana amin'ny lafin'ny fandrarahana io misehatra resam-pirenena na hoe mbola mandalo krizy zao tontolo zao ka tahaka izany ny krizy miseho eto Madagasikara. Ny krizy moa zany dia ny Covid-19 hatrany hatrany dia tondroana ihany koa ny adiny Ukraine sy Russie. Fa raha miverina amin'ny tontolo mpamokarana eto Madagasikara isika dia mampikaikaika ny vahoaka any faritra avaratra sy faritra analanjorofo atsinanana atsimo atsinanana ny olana ateraky ny lavany zany hoe ny vidiny tsy lavorary eo amin'ny tsena anaty ary tsy fahafahana mamoaka ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa niainana teto zany hoe lavany ratsy eo amin'ny kalitao iraisam-pirenena zay anaovana glasy. Efa niainana teto ihany koa ny amin'ny hoe reo mpandraraha amerikanina zay mpanafatra ny lavanilona malagasy de tsy matoky ny kalitao ary mahita endri-javatra hafa eo amin'ny endriky ny fanondranana izany lavany izany na ihany koa ny vidiny. Fomba daholo zany rehetrarehetra zany hanapepona nyity sehatra lavany zay mampidi-bola be ho an'ny volam-panjakana ity. Ary voapirofo tamin'ny tetim-bolam-panjakana nisy teo aloha fa anisany napiditra vola vahiny tao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ny vola azo tamin'ny lavany ary manao rapatriement mampody vola vahiny ny mpandraraha amin'ny vidina lavany. Amin'ny ankapobeny manko raha toa ka tsy mody eto an-tanindrazana na tsy ampidiana eto an-tanindrazana ireny vola vahiny ireny dia misy fiantraikany amin'ny lela vola amin'ny fifanakalozan'ny ariary mihoatra amin'ny vola vahiny dolara sy ny euro ny akaiky indrindra amintsika. Ka raha manana sehatra ambony izany lavany izany de ny heveriny rehetra fa ho karakarainy zao fitondram-panjakana izao ary zany raha teo moa koa no lokaloka Ngaiany Rajoelina rehefa nitety ny faritra avaratra sy analanjorofo iny satria fantatry izy ireo tsara tamin'izany fotoana zany fa anisany reharehan'ny any avaratry ny nosy any atsinanany nosy ny ity lavany ity ary mampidi-bola be ho an'ireo tantsaha ho an'ireo mpandraraha ary ho an'ireo mpanondrana izany. Mazava ho azy hita ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana rahateo ny vola miditra amin'ny lavany na lavanio ka nodrokodrokiana ireo mpamboly, nodrokodrokiana ireo mpandraraha zay efa tsara ny vidin'ny lavany tamin'ny fanjakana nisy teo aloha ary ny ezahany fanjakana ny fandimby no hahatsara n'izany vidin'ny lavany izany 7,5 millions na 8 millions de FMZ zany hoe 1,500,000 ariary na 1,600,000 ariary no kilaohan'ny vidin'ny lavany préparé teo aloha zany hoe tany amin'ny taona 2024 nakany aloha zany. Fa taty amin'ny taona 2024 hatramin'izao itenenantsika zao de mianjera ny vidin'ny lavany ary misy mihitsy aza mivarotra 50,000 ariary. Lavany moa tsy resahantsika ny hoe tekanoara, gourmet, misy ireo karazana lavany zay amin'ny vovony, misy ihany koa reo lavany zay amidy amina sehatra la efa potipotika izany kanefany dia misy dikany sy misy asiny daholo reny eo anivon'ny tsena zay atao anatiny sy any ivelany. Tsy ho resahantsika fa maromaro zavatra tiantsika ho resahana aoriana kely eo raha lava nisy ny tontolony. Ampiakarina avy telo eny no fanambo ny fitondram-panjakana tamin'ny vidiny zay fa tsara tarehy teo aloha ary nampiaina ny tantsaha tany amin'ny faritra rehetra nisy sy namokatra izany ary nampanakarena an'ireo malagasy zay ny fofotra izany asa izany amataona ny ary lovainy tamin'ny ray aman-dreniny. Ny lavany rahateo tsy maintsy homena tanjaka ara-tanana, tsy maintsy kolokoloiny vao mipotra zany hoe tsy maintsy vakina amin'ny tanana io le hoe mamaky fleur ary tsy maintsy akinina tsara, arovana tsara ary tandremana ny tsisiny zay hoe alatra izay dikan'izay misy matory any anaty tanety, misy matory any anatin'ny alan-davanio ny akamaroany tantsaha zany hoe fiaretana fiafiana ny fikarakarana lavany zay vao mahazo fototra ary afaka mivarotra izany lavanila maitso na mbola misy ihany koa ny fikarakarana vao afaka mivarotra izany ho lavanila maina.
ary afaka midy eo amintsena iraisam-pirenena tsara kalitao ary ampony vokatra ho amin'ny Madagasikara eo misehatra iraisam-pirenena satria manodidina eo amin'ny 3,000 taonina eo na 3,000 taonina eo na mety oatra 5,000 taonina aza na mety ho tonga hatrany amin'ny 10,000 taonina aza ny vokatra lavany vokariny eto Madagasikara. Ka mikaikaiky ny tantsaha amin'izao fotoana izao satria nakafepetra ny fitondram-panjakana nanomboka ny taona 2020. Efa tamin'izany rehetra no niteny fa tsy mety io fitsabahan'ny fitondram-panjakana amin'io resaka lavanio. Ka napetraka daholo ty prix plancher ity, natao zany Conseil national de lavanie zany, ary misy ihany koa ny fametrahana sy famerana an'ireo ampandrara amin'ny fomba azon'izy ireo ny agrément na fomba ahafahany manondrana ny lavanie. Dia ny potika tsikelikely lay filiera zay ihany rehareha nampidi-bola be ho an'ny malagasy ary nampiaina ny vahoaka tany ambanivohitra tany. Ndao rahantsika ao anatin'ity minitra vitsy ity ny fitaraina an'ireo tantsaha tamin'ity androany ity zay depoteny lavanie no mitondra teny eto arak'izay safidy mivahoaka tany Sambava ka nandefa afatra ho an'ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe vahao amboary indrindrindra ny vidim-bokatra ary foanoany ity resaka prix plancher ity ary jerevy ihany koa ny fomba hamezana agrément an'ireo ampandrarahana lavanie. Ao anaty minitra 4 no anarahantsika ity video ity. Bon, zegny hoe zaha nanomboky niany ty nifidiny namako jiaby regny ao ho lasa depoteny lavanie ity ny raha manahirana zay président i lavanie ity ka zahay mila vahola ty avy tsy avy amin'ny ministre eky tsy avy am'izao tsy avy am'izao fa avy aminao manokana ny vaholana amin'ny lavanie. Ke ny raha angatanay mangina manao ny raha angatanay président ny raha tegna angatanay eto alalaha ny exportation sa fa exportateur anay ty koa vonogna karaha ty tsy ho isy lavanie tsy isy olivanga lavanie aminay eto na mesy nandre agrément ny olo jiaby nefa jusqu'à zao tsy ambeny nandre mbola 150 tonnes ngambany mbola 150 tonnes 20 tonnes milasa hatram'izao nefa efa tokony 1300 1400 tonnes raha par rapport tamin'ny taogno lasa mijaly ny vahoaka ty aminao ny lakile ny raha jiaby mandeha ty zegny safe efa ela ny lesanay raha tamin'ny 7 juillet tsenany lavanie vaky iniany efa 1er février mbola tsary nisy magasin sokatra eto amin'ny faritry Sava mbola tsary nisy sokatra zahay ty président tsy mila vary tsinjo tsy mila tosoko famelo tsy mila nutricide ny atao nutrinor nutriwest tsy mila zegny zahay tsy ilainay zegny fa ny raha ilainay vidim-bokatra anay amina zahay andafo alava $250 io président alava koa $250 io ambilahy olivatro amy tegna mividy andavosagnazy fa io koa misy ny concurrence makaka ambony prix tadiavinareo 2 millions 5 zay koa mbola tsy saky ny mpamboly andrezy mety fa saky ny mpamboly lavanie 2 millions 5 avy 8 millions lavanie taminara taloka fa tatoato nareo 2 millions 5 andre mety fa tsara ny vahoaka tsy tsara ny vahoaka 2 millions 5 zegny fa ambilahy ny olivatro amy prix tokony andavosagnazy avy tsara ny exportateur anay misy voly exportateur aminay aty mavandy lavanianay aty vavanganjare izy avolanjare fa ambilahy zare andafo lavanie asakanagna zare ivatro lavanianjare mba hitonga aminay tsisy bénéfice ny Madagasikara tsisy bénéfice ny mpamboly tsisy bénéfice ny exportateur ary tsisy bénéfice ny collecteur raha bloqué an-tragno amy savaty io na viena na heza i lavanie jiaby io tsisy bénéfice raha zegny tsisy olo mahazo tombarotra amizay mbola 150 tonnes ve président ny lasa hatram'izao efa 1er février niany ty efa tsy rariny kosa zany tsy rariny zegny amina manokana maloko tsy rariny ary zahay tsy magneky ka zao ny teninay zao ny teny farany président zegny hoe teny farany magnamia délénao zahay amy 7 février satria 7 février io misy tantara eto Madagasikara eto ka amin'ny andran'izao mangataka zaha amin'ny région fito manana lavanie amy 7 février zegny izy koa tsisy vahola natolotry fanjakana allo samby ndraindraiky tsika jiaby fa marary aminay le raha zay ty olo fa marary
olo mitovy olo maty fa nefa mbola tsy maty, mitovy olo migada nefa tsy migadra. Savez? Anao tsy mahavita raha tianao atao, mitovy olo migada zegny. Ka zegny maro député aminay aty. Amin'ny fatra sabaty misy député firy, fatra Ankaladrova misy député maro, tsara nagnampy zahay, tsara nivolagna amin'ny raha ambila zany fidinao aby iny, député Lavany mba hivolagna zay. nentina nambabona ny vahoaka tany avaratry ny nosy tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra 2024 ny amin'ny hoe raha toka Andriamatora Valomanina ny tonga eo dia ohatra ny vidina pomme de terre ny kilaona Lavany. Fa eo izakeo hitantsika io tsy Andriamatora Valomanina no mitondra fa Andriamatoa Andrendrina Rajoelina, izy nampanantena fa avy telo hoe mihoatra ny vidiny tamin'izany fotoana andrany ny vidiny Lavany, ka raha 7 millions na 7 millions 5 na 8 millions dia fois 3 amin'izany no tokony kilao an'ny Lavany. Fa aiza izy ankehitriny. Mazava ny tenin'ilay mpitondra teny teo ny amin'ny hoe tsy miraharaha zay vatsy tsinjo na tosika hafamenona nutricide zahay fa vahao ny tsenan-davany amin'ny alalan'ity resaka agrément sy itony prix plancher itony. Mahavidy Lavany mihoatra ny 2 500 000 francs, mihoatra lavitra an'izany ny mpandraraha any avaratry ny nosy. Fa ny fomba fangejana ary ny fomba fanovanana ary ihany koa ny fomba fametrahana fepetra samihafa tsaba amin'ny fanjakana amin'ny tony CMV tony dia namotika an'ity filerina Lavany ity. Dia tatsa amatapitrisany no sahirana any amin'ny faritry Sava, any Analanjirofo, any Atsinanana, any Atsimo Atsinanana. Bloqué ary 150 taonina ny teneniny namaniny zay nanomboka ny sokatra tamin'ny fahafito ny volana Jolay 2024 ny tsenana Lavanilina efa voakarakara. Itsika izao voalohan'ny volana Febroary 2024 efa tokony andinika ny campagne ny Lavany 2024 2024 kanefa mbola bloqué amanarivon'ny taonina amin'izao fotoana izao. Ny sénateur de Madagasikara zay filoha lefitra avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny dia nanaitra tao anatin'ny vidéo ny amin'ny hoe miantso ny filohan'ny CMV zany hoe ny ministry ny varotra sy ny fanjifana mba hijery manokana ity resaka Lavany ity, hitady vahaolana aingana. Izy zay tena fantatry ny maro any amin'ny faritra Analanjirofo iny fa mpandraraha amin'izany Lavany zany. Inona fa tsy jamba ary inona fa ahay hiady ny tombontsoan'ny Lavany sy ny tombontsoa mpamokatra sy mpandraraha amin'izany tontolo ny Lavany zany. Fa tamin'ny omaly manko no nietsika ny tany Mananary ary nanao filarana ary notorizena mihitsy na nomeny ny tompon'andraiky mpahefana ao an-toerana alalana ny lahatra ary nampahafantatra ny fahampitehany zany resaka Lavany zany. Nietsika ihany koa Sambava ary fantatsika fa tamin'ny herintaona dia efa nilaza ny alahelony ny amin'ny vidin'ny Lavanilina maintso, ny tany Antapa, ny tany Vohemara, ny tany Antala, ny tany Sambava, ny tany Maroantsetra. Dia apetraka amin'ny fanontaniana Maroantsetra koa ve ao anatin'izao Lavanilina zay voakarakara tokony ahondrana izao, manana olana mitovy any Mananara sy Sambava sy ireo district hafa. Misy dikany zany fanontaniana apetratsika izany mba ho tsapan'ireo tompon'andraikitra any toerana sy tompon'andraikitra nasionaly fa hitovizana ny olana ho an'ireo mpamboly, mpisehatra, mpanondrana izany Lavanilina izany. Ka raha ta misy fanjakana eto, raha ohatra ka nivoaka avy any amin'ny tatsa, nivoaka avy any amin'ny fandrarana ny Lavany dia tokony hatsapany amin'ny hoe ity no iombonana miaraka amin'ny vahoaka any amin'ny fatravarotra sy Atsinanana sy Analanjofo sy Atsimo Atsinanana iny, fa tsy ny tombotsoan'ny fanjakana akory no arovana andany sehatra ny Lavany izany. Dia velona ny adefitra nataontsika teny am-piandohana isika hoe tsy misy sehatra zay tsy potika sy tsy simba eto Madagasikara. Io ny Lavany. Efa betsaka ny adefitra momba ny letsia ary ny akaran'ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena teny anivon'ny tribunal mihitsy ity resaka letsia ity raha ny tantarany zava-misy eo anivon'izany filerana letsia zany. Zany ihany koa mampidi-bola be eto Madagasikara fa saison moa ny atao hoe letsia sy ny Lavanilina tsy hidirantsika ny amin'izany. Ny arena kibon'ny tany dia mifohifohy volo mikaikaiky amin'ny mpandraraha amin'izao fotoana izao. Akoatran'izany ny resaka fizahan-tany, ny tontolon'ny famokarana amina resaka orinasa dia tsisy orinasa mandeha satria mikaikaika amin'ny délestage ireo mba hiverina fa industrie na entreprise mba te-hanao zavatra tsara eto Madagasikara. Ny tontolom-pamokarana any ambanivohitra moa dia toy ny sobakakambodirina satria tsy afaka mamokatra araka ny tokony izy noho ny asandalo insécurité tsy fankahitana mandrena Madagasikara.
Ary raha mba mahavita vokatra indraika tokony hoentiny eo amin'ny tsena 10 na 10 na 20 kilometatra monja miala ny tanàna de ratsy ny lalana ary dia potika le vokatra zara fa misy mividy. Hoana ny eritreretanao fa voatabia any amina faritra Saridalana dia zara fa misy 10,000 na 500 ny kilao, kanefa aty Andrenivohitra any amin'ny faritra samihafa dia avidiana tsy latsaky ny 9,000, 4,000, 5,000 ny kilao an'izany voatabia zany. Ohatra ny resantsika ny ovy, ny chou-fleur sy ireo zavatra maro samihafa de vidiana lafo, kanefa any ambanivohitra any de mitobaka sy betsaka izany fa tsy afaka mamoaka an'izany ny tantsaha noho ny lalana ratsy ary noho ny sarany fitaterana ihany koa, satria miakatra ny vidin-dasantsy eto Madagasikara. Voadona ihany koa ny sehatry ny fitaterana ary efa ny grevy ny laza ny alahelon'izy ireo mpitatitra amin'ny camion lehibe ankoatry ny mpitatitra Andrenivohitra. Ka inona zany ny sehatra tsy voadona, tsy voakitika, tsy mijaly eto Madagasikara am'izao fitondrany Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay Christian ary ny gouvernement zay mefitena fa mahavita izao ka nilaza ny tsipaka iny motion de censure iny na fitsipaham-pitikisana iny no fanakorotanana politika be zao. Zany ny fomba fitantanana sy ny fiainana eto Madagasikara. Tsy fiteny hoe totohondry tsy mivokona am'izany matiozatra amina sehatry ny politika fa hoe vahoaka tsy ho tonga saina am'izany de efa veritsika angamba fa tratry ny fandraikirekena sy tratry ny be manaiky ka tsy afaka miteny manoloana ny zavatra mahazo azy na ny fampahoriana mahazo azy. Akaiky ny fifidianana de milaza Andriamatoa Filoha fa hijery ny lafiny ara-tsosialy am'izay fa koa tsy naneno ohatran'izay lasan-kary ary amin'ny fotoana tokony nietsehana tsy tafahetsika ny fanjakana saingy rehefa akaiky ny fifidianana androkindroky ny vatom-bahoaka indray de iny fa hiazakazaka hitety faritra. Ny faritra nefa tsy afaka hifandraisana satria tapaka avokoa ary ratsy ny lalana manerina Madagasikara. Inona moa zany fa miandry fifidianana isika ary hametraka ny safidy am'izay olona fa heverina fa ray aman-dreny ary hamaly ny etaeta mivoaka ka mba tsy ho voafitaka intsony, mba tsy hanateran'ny olona lainga isan-tokantrano sy isaky ny fokontany sy ny commune sy district intsony malagasy fa hianavaka ny vary sy ny tsiparifary anatin'ity fifidianana 2024 ity. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompokila, makatelina tompoko vavy.